Fanaleo ny fahavonona ny andray anjara amin'ny dinika fampiavana izay kasain'ny FFKM ho tontosaina ny ankolafy Ravalomanana. Nilaza tokoa ity ankolafy politika ity fa mankasitraka ireo ezaka rehetra mirona makany amin'ny fivoahana amin'ny krizy. Ary ao ny fanazavan'Andriamatoa Mamirakotoarivelo filohan'ny kongresy ny tetezamita mahakasika an'izay. Eo amin'ny sary ny Mamirasoanay vo ambony micro an'ny Lova Ramanantsokosa. Ny ankolafy Ravalomanana dia anisan'ireo fikambanana politika izay efa miantso ny FFKM efa hatramin'ela ary valy fotoan'izao izany antso natao izany miaraka amin'ireo fikambanana politika hafa marobe izay nangataka ny FFKM mba handray anjara amin'ny fitadiavana ny vahaolana amin'izao krizy politika izao satria hita fa ohatrany somary mikatso ihany ny raha politika amin'izao fotoana izao ka izahay zany dia faly amin'izany FFKM zany ampivory ny ankolafy-kely politika rehetra, ny ankolafy-kely sosialy ihany koa, ankolafy-kely ara-toekarena eto Madagasikara hitadiavana ny vahaolana amin'ny fivoahana Madagasikara amin'ny krizy dia faly izahay ary misaotra ny FFKM anday ny andraikitra tadify azy amin'izany fampihetsoana ny hery politika rehetra amin'ny fahavalon'ny folo ny voalohany zany ary dia ho avy amin'ny fonan'izany ny Mouvance Ravalomanana.